Faly miarabantsika tsirairay avy-indray atratsy ity sabata maraina fa enina volana jolay ity a. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola miditra amin'izao andro fitsarana izao. Misaotra anao ihany koa izay tsy mitsahatra mandrakariva mandray ny ten'Andriamanitra ny irina dia hitondra zava-tsoa anao tokoa izany. Aloha handerantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Rainay tsara Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fitahianao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao manokana izahay satria naharovanao, tantaninao nandritra ny herinandro iny. Miditra amin'ny fitsaranao izahay. Tonoho ny sainay, tonoho ny fonay, tonoho ny zavatra rehetra. Ka aoka hanana fifandraisana bebe koa aminao izahay. Ary ihany koa hanome hery, na ara-batana io, na ara-tsaina, na ara-panahy tokoa ny hainao. Ary ampitombo ny faharetana sy ny fanantenana izay anananay ao aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ahoana no ahafahako manao an'izany? Genesis 7:7 no angalantsika azy, manao hoe koa ataoko ahoana no hanao an'izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Fotoan-tsarotra mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny tovolahy ny fidirana amin'ny sehatra vaovao feno fisedrana. Tafasaraka amin'ny tokantrano nahabe azy izy ka tsy misy mpanoro sy mpananatra intsony. Kanefa raha tsy noho ny nahim-pony no nahatonga azy tamin'ny toerana mampidi-doza ka tsy ny tenany no niala tamin'ny fananaran'ny ray aman-dreniny. Raha tsy nahim-pony na safidy no nahatongavany amin'ny toerana tadidin'ny doza ka miantehatra amin'Andriamanitra izy mba hahazahoany hery mandala ny fitiavana an'Andriamanitra ao am-pony, dia ny herin'Andriamanitra izay mamela azy ho tonga amin'izany toeram-pisedrana izany ihany no hiaro azy tsy hirona amin'ny fakam-panahy. Amin'izany dia omba azy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiarovany satria nampiariny tamin'izay rehetra nataony ny foto-kevitra ara-pivavahany. Ny fahamarinana nefa dia ho zahatoetra amin'ny fomba mahay hery vaika. Nitarika n'ilay tovolahy andika ny didin'Andriamanitra ny vadin'ny tompony. Hatramin'izao dia nijoro tamin'ny fahadiovana teo afovoan'ny fahalitoana izay nanodidina azy Josefa. Fa ataony ahoana kosa izao no fandresy an'ity fakam-panahy izay mandoka sy mahery ary koa tonga tapika ity. Niharihary tamin'ny tsara izay ho vokatry ny fandavany. Ka dia tsy maintsy hisafidy izy na hiditra ho mpanao tsikombakomba ka azo tombontsoa sy valisoa, na ihany koa hijoro tsara ka hiara-ny fanamelohana sy fampidirana trano maizina ary angamba ho vonoina mihitsy aza. Miankina amin'izay ho fanapahan-keviny ny fiainany ho avy rehetra. Anara-maso tao anatin'ny tebotebo fantatra an'izany toe-javatra izany ny anjely. Ampiseho miharihary izay tena toetran'ny olona miorina ao amin'ny fivavahana marina ny fitondrantenan'i Josefa. Tapaka nefa ny heviny fa na hanao ahoana na hanao ahoana dia tsy hamadika na ny fitokisan'ilay tompany teto an-tany izy na ny finoanan'ilay tompony izay any an-danitra. Firifiry akory moa ny olona samy manao zavatra eo mason'Andriamanitra sy ireo anjely masina dia zavatra izay tsy sahany atao akory eo anatrehan'ny fijerin'ny olombelona. Tsy toy izany anefa ny nataon'i Josefa fa hoy izy hoe ataoko ahoana no hanao an'izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Isika koa, ianao ihany koa dia atahotra hanota. Raha tsaroantsika mandrakariva fa mahita an'izay rehetra ataontsika sy mandray an'izay rehetra lazaintsika Andriamanitra ka hampamoaka antsika eo amin'izany tokoa izy. Ny riko dia hanana toetra mendrika tahaka ny Josefa antsika, hakalesina ny eo amin'ny fiainany ka rehefa tonga ny fotoan-tsarotra ianao kosa dia hatsiaro an'i Josefa sy ny fahatokiany ka ho Josefa amin'ny fiarahamonina, ho Josefa eo amin'ny ivon'ny fiangonana, Josefa ihany koa ny ivon'ny tontolo rehetra na ny asa izany na ny fianarana ka hatsiaro mandrakariva fa ny fahamarinana rery ihany no hijoroantsika. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra io mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teny izany. Misaotra anao ary mankasitraka indrindra ny amin'ny
tantara sy ny zavatra niseho teo amin'ireo mpanomponao rehetra ahafahanay misintona lesina ny amin'izany. Dia mangataka aminao izay mba hanana toe-tsaina tahaka an'izany ihany koa, ka tsy atao ohatra mihitsy na hisalasala fa hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana sy ny zavatra rehetra nampianarinao teo aminay. Tonoana sy angatahany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.